Amaranantsika zay tontolon'ny baolina lavalava zay resaka manokana mikasika ny ekipan'ny Tamia Hampaska Ilanvatsika izy ireo zay nahazo fitaovana entina hayatrany fifaninana. Araka ny fampanantenana zay nomen'Andriamatoa Rakotodrasana Gilbert zay mpikambana amin'ny congrès synthétisamita an'ity club ny Ilanvato ity dia nanolotra fanamina entina milalao zany taranja baolina lavalava izany izy ho an'ny ekipan'ny Tamia. Tsy diso anjara tamin'ny fanomezana fanamina entina milalao ny taranja baolina lavalava ny ekipan'ny Tamia Hampaska Ilanvato araka ny fanampanantenana nataon'Andriamatoa Rakotodrasana Gilbert mpikambana amin'ny congrès synthétisamita dia niasabotsy tolakandro teo izy ny tonga teny Ilanvato nanolotra ny fanamina ho an'ity ekipan'ny Tamia ity. Atolotranao mba hitondra fahasoavana lehibe antsika eto amin'ny tamin'ny Ilanvato so fanamina zao. Sakatra zany tsy mbola mifanambo hoe tonga an'le fanamina fa ozy zay hoe rehefa nimena ny namana rehetra dia tsy maintsy mena koa lany Tamia Ilanvato. Tamia Ilanvato moa dia anisan'ny ao anatin'ny 4e arrondissement anisan'izay club anankiray zany zay nampanantenaiko hoe tsy maintsy misy ny zavatra mba ho atolotra an'le Tamia ho tonony rehetrarehetra zay efa nanaovako zany. Somary nisy zany ny fahatarany nefa moa aloha misy zay tsy misy na dia misy ary fahatarana kely dia tonga ny tena zany tsy maintsy manatanteraka ny zavatra zay efa fampanantenana sy ny tenenina tamin'ny fileovana anolotra ny fanamina zany zay ho an'ity fileovana eto Tamia Ilanvato. Raha ny fahatapana ny zavatra nataonao hatramin'izay dia miopana foana ny miresaka fanatanjahantena misy antony manokana dia zay hoe fanampiana ara-pitaovana ho an'ny mpanao fanatanjahantena zay. Ia, marina dia marina zay teninao zay hoe miopana tany amin'ny mpanao fanatanjahantena satria anisan'ny kilalao anankiray izay tian'ny tanora ny baolina lavalava sy ny baolina kitra ka rehefa mba tiany io zavatra anankiray io dia tsy maintsy miezaka ianao zany mitondra ny anjara birikinao zany zay omenan'ireo tanora ireo satria ireo no tanorantsika, ireo no hoavin'ny firenena ka reha io ny lalao tiany dia tsy maintsy omena anazy zany ny zavatra izay mpitadiaviny fa anjarany tena no mikaroka sy mitondra ny anjara biriky haminona ny zavatra izay mba ilain'ireo tanora ireo. Ho an'ireo mpilalao kosa dia nanome toky izy ireo fa hikady sy hampiasa ny fitaovana amin'ny tokony ilana azy. Baolina dia zavatra mihain'olona dia tena anaovana baolina tsisy adiady tsisy ninona fa tena ho hajaina mihitsy le efa nomezanao entina hanateraka an'ilay sport zany dia ny tiako tenenana antsika koa zana todika amintsika zoera sport no ataontsika dikany sport zany fitaizana vatana, fitaizana saina, fitaizana fanahy fa tsy hoe sport dia vatana fotsiny ihany hovaina daholo zany ny saina, hovaina ny teo-panahy entina miatrika an'ilay baolina fa raha famarana an'izay finiavan'izay tsika azonareo tena andrositsika sady anana victoire tsika anana fifehezan-teny tsika ho vetivety tsika zany dia hiala amin'ity toerana misy antsika ity fa hiakatra stady ambony tsika amin'ny baolina io azao zay ezak'izay mila ny firaisantsika sainantsika rehetrarehetra zany miraisaina tsy misy manao atokotoko hoe raha be sy raha koto fa tsika ataontsika hoe telopolona tsika dia ohatrany hoe tokony olona anankiroa ihany tsika zany faravabetsany zay telopolona zay hevitry ny ray sy hevitra ray ihany raha faravabetsany fa tsy hoe hevitr'olona telopolo fa raha mitambatra tsara tsika efa araka ny anaratsika hoe Tamia tanora amin'ray Ilanvato Hampaska dia anana fivoarana be tsika amin'ny fanomezana ity sy le amin'ity saison ity zany tsika tokony anana fivoarana be. Fileovana maro ao anatin'ny firaisana fahavatra ho an'ny taranja baolina lavalava sy baolina kitra no efa nahazo fanamina avy amin'Andriamatoa Rakotodrasana Gilbert.